Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo ary ny fiadanan'Andriamanitra ho amintsika rehetra. Alohany andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasa anao hivavaka hiaraka amiko. Misaotra anao izay Andriamanitra iray eo ny amin'izao fahasoavana lehibe izay omenao anay izao ka ahafahanay mifampahery-reto indray amin'ny alalan'ny teninao. Misaotra ny amin'ny fanatrianao feno sy ny fombanao feno ity fotoana ity ary ny osotro mahery izay arotsaka ao aminay tsirairay avy Andriamanitra na amin'ny tenako izay mitondra ny teny, satria izao dia fantsona fotsiny ihany fa miantehitra tanteraka ny fahasoavanao. Eny fa ny olona tsirairay avy rehetra izay tominao andre izao fampaherezana izao Jesosy dia aoka mba tsisy ho diso anjara na dia iray ary, ka dia manasa anao izay ianao le Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina hiasa ny fahafenonao eto ary aoka ny fahefan'i Jesosy Kristy ilay manan-kery avy any Nazareta irery ihany no hanapaka feno eto amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Amen. Dia ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika fampaherezana androany dia ny amin'ny fanoharana izay ny amin'ny fanasana lehibe izay voalazan'i Jesosy Kristy. Izany moa dia hitantsika atao amin'ny Matio 2:20 dia ny 9 ka hatramin'ny 11 dia hitantsika ihany koa atao amin'ny Lioka 2:4 dia manomboka amin'ny 15 ka hatramin'ny 14. Aleloia. Eto amin'ny Lioka no anomboantsika anazy voalohany indrindra dia raha omena lohateny moa izao dia hoe ny amin'ny fanasana lehibe. Misy fanasana lehibe raha vavy sy anadahy izay anasana antsika tsirairay avy rehetra ary fanasana izay mbola tsy nisy hatramin'izay ary tsy misy tahaka izany ary izay irery ihany ny fanasana izay tsy tokony ho diso amin'izany izasenao fa fanasana izay anasana antsika ary tsy iza manasa antsika fa ilay mpanjaka mpanjaka dia tsy iza fa Jesosy Kristy. Rehefa nasain'i Jesosy Kristy nasain'ny fariseo anankiray hoe hisakafo izany dia nanao fanoharana izy ataoko hoe fanoharana maromaro izany ny amin'izany fanasana izany, satria rehefa nahita izy izany ny amin'ny fitondran-tena ny tsirairay avy tao anatin'izany fanasana izany dia izany no nahatonga azy nanao izany fanasana izany ary anisan'izay fanasana nataony azafady fanoharana izay nataon'i Jesosy Kristy tamin'izany fanasana izany ity fanoharana izay ho raisintsika eto ity izany dia ny amin'ny hoe fanasana izay nataon'ny olona anankiray fanasana lehibe ka nanasany olona maro. Ato amin'ny Matio moa izy rehefa jerentsika ny amin'ity tenin'Andriamanitra ity dia hoe mpanjaka izay nanao fanasana fampakarambady ho an'ny zanalahy. Dia ny zavatra hita eto raha vavy sy anadahy dia izao hoe rehefa nanao ity fanoharana ity Jesosy Kristy dia voalaza fa hoe le tompo fanasana naniraka mpanompo andeha ilaza zany ho an'ny olona nasaina hoe efa voavoatra hozy izy ny andefa efa voavoatra izao ny fanasana dia hoe tongava ianareo. Fa ny zavatra hita dia hoe andao anefa kitsika mihitsy aloha ny tenin'Andriamanitra manomboka eo amin'ny 9:12 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Lioka 2:4 manomboka amin'ny 9:12 fa hoy Jesosy tamin'ny nisy olona anankiray nanao fanasana lehibe ka nanasa olona maro ary ny anankiray ary naniraka ny mpanompony izy tamin'ny fotoana fisakafoana ilaza amin'izay fanasaina hoe andeha fa efa voavoatra izao ny fanasana, fa izy rehetra dia nitovy saina ka samy nanao fialana. Hoy ny voalohany taminy, efa nividy tany aho ka tsy maintsy andeha hizaha azy. Masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa nividy omby 10 aho ka andeha hamantatra azy. Masina ianao ekeo ny fandavako. Ary hoy ny anankiray koa, efa napakabady aho koa amin'izany tsy afaka makany. Amen. Rehefa naniraka ny mpanompony ity tompo fanasana ity na hoe ilay mpanjaka izay nanao fanasana tompo fanasana dia ny zavatra hita dia hoe nanao fialana avokoa ireto
olona nasaina reto ny tovy saina daholy nanao fialana. Dia ny zavatra hita eto rehefa mandinika tsika dia hoe ny zavatra tiany Jesosy Kristy ampitaina amintsika tsirairay avy dia ny hoe ny amin'ny fanasana lehibe izay hanasany antsika tsirairay avy rehetra, dia tsy inona fa ilay fanasana fampakarambadin'ny Zanak'ondry. Ary izao sy anao dia anisany asaina amin'izany. Amin'izao fotoana izao ianao mandre izany tenin'Andriamanitra izany dia efa fanasana ataon'Andriamanitra aminao izany. Tamin'ny fotoana rehetrarehetra ianao izay nandre ny tenin'Andriamanitra dia efa fanasana nataon'Andriamanitra taminao, efa naniraka amin'ny mpanompony Andriamanitra hanasanao amin'izany fampakarambady izany. Voalaza aloha fa tsy ny fotoana na ataoko hoe ny daty na volana na ny andro dia tsy misy mahalala, tsy misy mahafantatra. Tsy tahaka ny hoe ty fanasana ity aloha dia tsy tahaka ny hoe fanasana eto amin'izao tontolo izao hoe amin'ny 26 oktobra 2024 dia manasa anareo izay fa isoram-panambadiana ohatra. Fa ity fanasana lehibe ity dia mila vonona mandrakariva. Mila vonona mandrakariva ianao amin'izany fanasana izany. Ary Andriamanitra dia tsy mitsahatra mampahafantatra foana, mampandre foana, mampatsiahy foana hoe aza dino fa misy an'ilay fanasana lehibe. Ary mazava ho azy fa amin'izany fanasana izany dia misy ny fihinan-kanina. Eto amin'ity fanoharana ity raha mandinitsika eo amin'ny 5:20 rehefa nanao fanoharana Jesosy Kristy dia nisy anankiray tamin'ireo niara-mipetraka nihinana taminy nandre fanoharana nataony dia ozy izy hoe Sambatra izay hihinan-kanina ho fanjakan'Andriamanitra ozy izy. Sambatra izay hihinan-kanina ho fanjakan'Andriamanitra. Tena izany mihitsy raha vavy sy anadahy, tena sambatra rasy ianao hihinan-kanina ho fanjakan'Andriamanitra raha manaiky ny fanasana, raha tsy manao fialana amin'ny fanasana izay omenanao ianao. Zany fanasana zany dia tsy fantatro hoe roviana fa ny zavatra fantatro ny zavatra fantatsika dia hoe ho avy izany fanasana zany, tsy maintsy hitranga izany fanasana lehibe izany, ka izany indrindra ny tsy tokony ho ataontsika tsinotsinona satria ilay mpanjaka mihitsy no manasanasa ianao. Ilay mpanjaka mihitsy no manasana sy ianao. Aleloia. Atao amin'ny Apokalypsy moa toko 7:20 dia ny 9:7 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hoe Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakarambadin'ny Zanak'ondry. Sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakarambadin'ny Zanak'ondry. Tena izany mihitsy misy fahasambarana. Aoka mba tsy ho diso amin'izany fanasana lehibe izany ianao. Aoka mba tsy tahaka nyreto fanoharana ireto hoe rehefa nirana mpanompon'ilay mpanjaka na ilay tompon'ny fanasana dia samy nanao fialana, nitovy saina avokoa izy rehetra samy nanao fialana. Mba tsy hizasy ianao zany anao fialana izany hoe mbola sahirana, mbola mikarakara, mbola andeha apakabady mbola andeha hividy tany ka tsy maintsy hikarakara. Maro isan-karazany amin'izao fotoana izao ny mampalahelo dia ny fialana izay ataon'ny olona na ny excuse izay ataon'ny olona. Satria ny antony dia izao, tsy tsapany loatra hoe zava-dehibe ilay fanasana izay hanasana anazy. Fa sambatra ianao anio raha mahatsapa an'izany alebiazana izany hoe fanasana izay hanasananao izany, ary tsy hanao tsinotsinona ianao, mivonona mandrakariva. Fa eto amin'izao tontolo izao raha rehefa hoe hamonjy fanasana izany ohatra fotsiny hoe fanasana fampakarambady dia tena miomana ary tsy fitafiana maloto mihitsy ny anaovana amin'izany. Dia tahaka izany koa mihoatra lavitra noho izany ny fiomanana ary fitafiana madio no hoentsika
hipetrena n'ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka na hoentsika amin'izany fanasana izany. Jesosy Kristy rehefa talohany izy hoe rehefa niaraka nihinana tamin'ny mpianana izy talohany izay hoe nisamborana anazy dia ndao nefa kitsika atao amin'ny Matio 5:20 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy eo amin'ny 5:20 ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho mandra-piavin'ny andro hiarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko. Amen. Jesosy Kristy no manome fanantenana anao fa hiaraka hihinana amin'ny Jesosy Kristy ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka ianao, hiaraka hisotro, hiaraka hihinana, hiaraka hifaly. Tsy misy hafaliana lehibe ohatran'izany raha vavy sy anadahy ka aza atao tsinotsinona amin'ny fanasana fa Jesosy mihitsy no efa manasa anao androany ary te hiaraka hihinana sy te hiaraka hisotro aminao izy. Aleloia. Amen. Mino fa fanahy masina nazava ny sainao hatakaranao hatrany izay tian'Andriamanitra ampitaina aminao amin'ny alalan'izany fanoharana sy tenin'Andriamanitra izany. Voninahitra dia ho any Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Mankasitraka betsaka anao izay tompo malalo ny amin'izany teny mahafinaritra sy izany fanantenana apetraka ao ato anatina izany. Misaotra betsaka ny amin'ny fanasana izay hanasana ho anay androany. Tompo, misaotra betsaka satria tianao tokoa izay hiara-hihinana sy hisotro aminao fanjakan'ny lanitra. Misaotra betsaka Tompo, ary eo ka izay tsirairay avy izay nandray izany Andriamanitra, nandre izany afatrao izany dia mba tsy hanao tsinotsinona, tsy tahaka nyreto mpanompo ireto Andriamanitra izay hoe tamina saina ka nanao fialana Tompo, fa mba hiomana mandrakariva, vonona mandrakarivany amin'izany fanasana lehibe izany. Dia mankasitraka anao indrindra izay satria Jesosy eo tena zava-dehibe tokoa aminay izany ka tsy tokony ho diso amin'izany izahay. Dia tehirizo ny tsirairay avy rehetra Tompo, ary eo ka mba hisaintsaina an'izany ho voninahitry ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.